kosa sika dia iresaka mahakasika ny baolina lavalava nosokafana androany teny amin'ny kianjan'ny Makian-Dotapenaka tokoa mantsy ny fifaninanana karakarain'ny komity manokana natsanga ny malagasy rugby tantana vonjomaika ny ligina Analamanga na ny komite ad hoc lalao 5 no natao tamin'izany anisan'ny sogadina indrindra tamin'izany nandresen'ny FTM Manjakaray ny ekipan'ny USA akady fotsy. Lalao 5 natao teny amin'ny kianjan'ny Makian-Dotapenaka no nankafan'ny komity manokana natsanga ny malagasy rugby hitantana vonjomaika ny ligina Analamanga na ny komite ad hoc nanokana ny fifaninanana izay karakarainy amin'ity tompolalaovana 17 ity. Tsy aivina tokoa mantsy fa taorian'ny fivoriam-be nataon'izy ireo niaraka tamin'ireo filovana sy filohana seksiona 4 tetsy amin'ny ANSP filoha ny alarobia lasa teo dia tapaka fa atomboka ny fifaninanana. Anisan'ny lalao nandrasana tamin'izany ny fionan'ny ekipan'ny FTM sy ny USA. Tamin'izany no nivoahan'ny ekipan'ny Manjakaray Mpandesy nanoloanan'ny ekipan'ny Akady Fotsy tamin'isa 420 no 20. Ny aloha izay dia tamin'isa 520 no nandresen'ny ekipan'ny Kosfa ny ekipan'ny Savonnerie Tropicale de Madagascar. Ny STM nefa nitarika tamin'isa 15 ny alohan'ny fialan-tsasatra. Teo amin'ny lalao fahatelo kosa indray dia tamin'ny alalan'ny ese tonga an'izy ireo tany amin'ny segondra farany lalao ny batan'ny ekipan'ny VTM ny fandresena tamin'isa 413 nanoloana ny ekipan'ny UIRC. Ho an'ny lalaon'ireo ekipa tafavoaka avy any amin'ny seksiona Avaradrano sy Atsimondrano indray dia lavin'ny 15 fahapasika tamin'isa 20 no 13 ny ekipan'ny 3F5 Amboditsiry ary farany dia nomotsan'ny ekipan'ny FTFA tamin'isa 430 ny FTVL teo amin'ny sokajy vehivavy. Mariana fa mijanona ho fanokafana ihany ny androany fa amin'ny heriny vao anomboka ny fifaninanana raha ny filazan'ny mpikarakara. Ny androany moa zany dia fanokafana ny tompolalovana 2017 fa ny manomboka amin'ny heriny dia anomboka ny championnat zany hoe ouverture zany ny androany ka fandaharam-potoana moa zany amin'ny talata izao ho avy zao ny famerenana farany ny engagement amin'ny Antananarivo dia toerana fanaterana zay amin'ny Institut National de la Jeunesse na eny contrat amin'ny fotoana natsinana ny alarobia fizaram-bondrona na fizarana polo ambony folora sasany samy alady fahenana folofolo zany championnat. Anahoana ny mety formule an'izay championnat zay? Championnat moa zany natao groupe élite ho an'ny zazalahy. Groupe élite top 20 dia mizara sokajana babe folofolo zany ny dia ny azazavavy moa zany poule unique dia ny junior.
Ny aloha izay nefa dia fantatra fa hifarana ny 12 Jolay ho avy izao ny fisoratana anarana ho an'ireo filovana vonona ny andray anjara amin'izany fifaninanana karakarain'ny komite ad hoc izany.